Araka ny fotoanany fanomezana tompoko lasy tompoko vavy dia tafaraka eto indray isika amin'ity takariva ity ary dia manolotra ny arabo mba hampirarin-tsoa manasana ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny firosoana ao anatin'ny fifidianana sy ny fikarakarana manodidina an'izay no hanomboantsika ny fotoana ary amin'ity takariva ity satria dia afaka telo herinandro eo dia hanomboka ny fametrahana ny antota taratasy filatsako fidiana filoha-pirenena ho an'ireo izay maniry ny andray anjara ao anatin'izany fifidianana izany eny anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana no ananterana ireo atota taratasy rehetra mifanandrify amin'izany ary raha ny fanazavana no entin'ny filohan'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana dia tsy ho raisina ny antota taratasy tsy ampina dia takelaka iray aza. Manomboka ny voalohan'ny volana aogositra hatramin'ny faraika amby roapolo ny volana aogositra ho avy izao ny fametrahana ny antota taratasy filantsam-kofidiana filoha-pirenena telo herinandro melohan'izay miantso ny kandida ho filoha-pirenena iomana sy ametraka meloha fa tsy amin'ny fotoana farany ny taratasy filantsam-kofidiana ny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana i Jean-Éric Rakotoarson. Akabiaza ny zavatra takiana dia mitovy amin'ny taloha ihany fa lisy zany araka ny lazaiko nareo hoe be dia be ilay zavatra takiana mety misy ilana fotoana marina fa efa fantatra hoe rovina misokatra ny fametrahana dossier ny etsetraetsetra fa zao zany raha izay tena irosaka kandida zao dia efa manomboka manangona lisy dia ny zavatra izay ho azavaina koa zany rehefa avy eo hoe le fametrahana dossier re olona aza ataon'le ady gasy hoe amin'ny ora farana ny andro farana vao apetraka so sanatria misy olana zany le piesy raha misy olana zany le piesy raha alohan'ny fotoana dia mbola azo amboarina zany hoe zay afaka hiteny hoe ty tsy ampy ty amboary ty zao dia amin'izay azo amboarina izy fa rehefa tonga kosa le fotoana hoe mikatona le fandraisana dossier amin'izay fotoana izay tena tsy afaka manova ninina tsony izahay fa tsy maintsy hoe zay eo ampelantanana ka zay zany ny tena mpangatahana amin'ny kandida sy mpanoana kandida hoe aza manao an'le fombantsika le amin'ny ora farany vao mihetsika fa alefa saoty aloha arak'izay azo ataony dossier raha sanatria misy manahirana mbola afaka hitsy zay tokony hitsy. Afan'ireo mpisehatra politika mahalala ny andinindiny momba ny lalam-pifidianana nisy androany ny atrikasa izay mikarakarainy ny sioni ary nanasana ireo antoko politika andray anjara amin'ny fifidianana. Miditra ao anatin'ny tena hoe fotoam-pifidianana zany zao tsika izao dia ny zavatra anankiray lehibe zany zao dia ametraka ny filatsahana dépôt de candidature zany ny kandida rehetrarehetra dia le zavatra ho ataontsika androany zany fanazavana amin'ny mombamomba sy ny manodidina zany le dépôt de candidature zany zany ho fanampiana an'ireo le antoko rehetrarehetra izay manana kandida ho alatsaka. Marina fa anisany takiana amin'ny kandida ho filoha-pirenena ny fandoavana ny fandraisana anjara ny kandida amin'ny fifidianana izay voafatra ho 10 tapitrisa ariary.